hitodika kosa isika ao anatin'ny lafiny toetrandro mahakasika indrindra moa ny akon'ny fandalovany ilay rivodoza ny marimarina kokoa tany amin'ny faritry Mahajanga iny ny tatitra voaray teo anivon'ny BNGRC moa taon'ny fandalovany ilay rivodoza Hélène tany Mahajanga izay no entina amintsika raha araka ny nambaran'ny général de brigade Rambo Larson Charles secrétaire mpanatanteraka lefitra anivon'ny BNGRC dia isan'ny nisongadina indrindra moa tao anatin'izay ny fahamaroan'ireo trebona ireo trano simba ary ny fahasimban'ny voly noho ny fiakaran'ny rano any amin'ny tanimboly avy hatrany dia nandray fepetra niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny BNGRC manoloana izao vonana azo ny faritra avaratra andrefa ny nosy izao ho arahantsika ny fanazavana hoentiny. Zavatra azo lazaina moa zany nazahoana reto vaovao reto aloha zany hoe misy zany fisolotenan'ny BNGRC zany efa tonga any toerana zany zao mandritra ny asa any dia miaraka amin'ireo solotenan'ny firenena Mkambana reo zany hoe ny OTRA bureau des affaires humanitaires firenena Mkambana ny FAO ny PAM ny UNICEF ny Croix-Rouge Malagasy efa natoerana daholo zany reo fanampy amin'ilay olona natoerana dia zay moa zany nazahoantsika n'ilay vaovao reo. Ny vaovao zany dia mahakasika an'ireo distrika rehetrarehetra zay mety voakasika tamin'iny fandalovana rivodoza Hélène iny. Amin'ny akapobe zany dia eo amin'ny 1000 eo zany traboina amin'izao ary ny be da be amin'izy ireo ny atsasandreo zany dia ao Majanga fa misy ihany koa zany ny ana Soalala na Mitsinjo mbola misy ihany koa zany any. Dia manaraka an'izay dia misy tranon'olotsotra zany tena ny akamaroany zany vo eo amin'ny 200 eo zany tranon'olotsotra zay simba. Dia ny raha ny zavatra tsy katoko moa zany dia satria ireny toerana reny zany nandalovanty zany toerana mpamboly fa toeram-pambolena dia io zany tena hoe hita hoe ao anaty rano zany aloha am'izao zany dia eo amin'ny 4,000 hektara latsaka kely eo zany no tanimbary anaty rano am'izao fa tsika moa zany mbola somary miandry kely zany zay vao fantatra hoe tsy hamokatra tsony ve sa mbola hamokatra ireo tanimbary reo fa izay zany no azo tenena zany eny amin'ny akapobeany. Dia ny fepetran'ny raisina moa zany amin'ny zavatra tahaka an'itony moa zany dia akoatran'izay le vitan'ny olona zay tany zay satria moa zany vokatry serasera hoe avy amin'ny olona zay natoerana sy tsika eto amin'ny BNGRC dia ny fanao mahazatra antsika zany dia tsy maintsy izy zany le fitsidina amin'ny fiaramanidina mandalo amin'ireny toerana reny hijerena hoe aiza marina ny tena vomafy sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay fitsidina amin'ny fiaramanidina zay zany ho atao zay rapitso dia izay moa zany le tafatafiditra amin'le fiomanana koa zany nazahoana zay fiaramanidina zay. Misy an'le fiomanana fiarahantsika mpiatsetra eto Madagasikara dia fa vonona zany fiaramanidina zany dia mandeha zany fiaramanidina io zany rapitso manao an'izay masingalina manokana zany fa mipam sy ny kera sy ambatovy zany dia fa afaka manometsika an'izay fiaramanidina zay foana amin'le lahantsika azy dia ny anakiray am'ireo zany ho ampiasaina zany rapitso zay.